Aliva, mama.
Alléluia. Ohatrany tsy mahazatra zany hoe miboana toroteny. Fa misaotra n'Andriamanitra sika no ny Eva reny ny vehivavy rehetrarehetra eran'ny zao tontolo izao sy manandritra ny fisian'ny olombelona rehetrarehetra. Azo eritreretina mazava tsara mihitsy ny fiainan'ny Adama tsy nisy azy. Ahoana moa izy ny ten'Andriamanitra?
tsy tsara zay mihitsy tsy tsara raha irerina lehilahy tsy hoe tsy feno na tsy ampy fa tsy tsara tsy tsara raha irerina lehilahy tsara ny fiainanay lehilahy satria misy anareo vehivavy zay vady andefimandry zay zanaka zay reny anabavy ao amin'ny tompo ianao tsika tena hitehaka mafy be ho an'Andriamanitra fananatsika vehivavy indrindra ihany koa eto fiangonana ikena sinotsika reo andraikitra zay napetraka Andriamanitra ho an'ny lehilahy manokana inony zany tahaka ny fitariana ny ankonana lahy lohany vavy izy ny ten'Andriamanitra ary ihany koa ny fitariana ny fiangonana napetraka Andriamanitra amin'ny lehilahy zany amin'ny Efesiana azavady Timoty 2:3 la iresahako teo aho amin'ny Efesiana 2:5 fa izao manana anjara lehibe eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny vehivavy. Alleluia. Tsy tena fitory matetika eo tonivon'ny fiangonana fa mino fa akafi tsara mihitsy isika vehivavy rehetrarehetra androany. Amen. Fa izao tsy isika vehivavy rehetra fotsiny fa isika lehilahy rehetra ihany koa dia eno fa mody tsy ataoko eno le zavatenena isika lehilahy rehetrarehetra ihany koa dia aka inspiration aka eny avy amin'ny tenin'Andriamanitra androany. Amen. Oabonana fararaiky amin'ny 3:10 inona voasoratra ao? Iza no mahita vehivavy tsara tiako mihitsy ny atsonan'ny fiarahan'ny vehivavy eto anivontsika natsona hoe ladies tsara tamin'ny nanomean'ny anarana io a sadiko miora moa izay sa hoe ahoana tsy sadiko naniaraka teo fa ohatrany tsy tao anatin'ny saina le izy fa tamin'ny nanomana an'tia dia mosisako hoe aika ilay araka an'ilay oabolana 31:10 mihitsy ilay hoe ladies tsara. Iza no mahita vehivavy tsara zany no mahita vehivavy tsara sorako an'Andriamanitra fa ny tombany mihoatra lavitra nohony voangy dia inona le voangy? Perla. Dia misy resaka zay any hoe zay lehilahy mijoro vavolombelona hoe tekateka taloha fa zao a perla rano. Dia tena marina tokotra n'izany hoe lehilahy araka an'Andriamanitra amin'izao a tena hoe perla rano. Sa tsy zany ry vehivavy manambady lehilahy araka an'Andriamanitra rehetra? Fa izao aloha andao hiverina amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Iza no mahita vehivavy tsara ozy izy ladies tsara fa ny tomba no mihoatra lavitra no mivangy. Teo amin'ny 5:20 manaitra kely atsika. Rehefa manaky tsika manomboka eo amin'ny 9:10 dia mitohika hatrany ambanimbany any dia tsy tena miresaka tsara tarehy loatra izy sy atsara ambika. Tsy miresaka an'izany izy. Miresaka karazana asa maneho an'izany vehivavy tsara izany, zany toetra maneho ny vehivavy tsara izany. Dia amin'ny 5:20 manaitra kely mihitsy hoe hery sy voninahitra ozy izy no fitafiny na fitafiny hery sy ny voninahitra zany ny fitafiny. Dia ahoana ny toerana izy? Ary ny andro avo ozy izy dia omezany noho ireo voasoratra manomboka amin'ny erandiny faraky ambin'ny 10 ka hatramin'ny eo amin'ny 4:20 rehetrarehetra. Zany no tena vehivavy tsara. Mitafy hery sy voninahitra avy amin'Andriamanitra ahafahany manao ny adidiny manefa zay adidiny rehetrarehetra. Mbola tsy toriteny io fa mbola le pré-toriteny mbola tsy toriteny aloha tsika io zao fa izay le izy hery sy voninahitra ny fitafiny. Zany hoe ny vehivavy rehefa jerentsika elo manomboka amin'ny 1:20 ka hatramin'ny 4:20 dia consciente tsara ny zavatra miandry azy isan'andro isan'andro.
tsy naiva na hoe maivantoka hoe miminy foana mafatany tsara mihitsy ny zavatra ho avy raha vehivavy tsara izy dia tsy aririny amin'izao fotsiny ny fotoana tsy lanilaniny amin'izao fotsiny ny heriny fa amin'izay zavatra fatany fa tena mahasoa indrindra. Dia mivavaka ako androany tena ho izay tokoa ny vehivavy rehetrarehetra eto anivon'ny fiangonana hoe ho vehivavy tsara mihoatra noho ny voangy ny sandana ary hiomezana izay andro ho avy rehetrarehetra satria vonona tsara izy miatrika ny ho avy. Fantany fa ilay matoky ilay Andriamanitra no momba azy ao anatin'izay ady sedrainy rehetrarehetra zay mbola vao mainka mampivoaka an'izay mahaperla mihoatra lavitra no miperla anazy zay. Izany hoe ny lehilahy zany no perla rary fa ny vehivavy mihoatra no miperla rary. Amen. Zany mihitsy. Ina moa ilay voninahitra eto? Dignité, hery sy dignité voninahitra. Zany ozy izy mitafiny satria fantany ilay mampanantena fahomba anazy isan'andro amin'ireo fanahy raisina isan'andro ihany koa omba anareo vehivavy any Andriamanitra. Amen. Androantsika hijery olona anakefatra raha mandinika ny Baiboly sy indrindra ny testamenta vaovao isika dia mihoatra lavitra noho ireo ny vehivavy tena hoe araka an'Andriamanitra manana finoana mitafy atsarana. Ilay atsarana voaresaka ao amin'ny ohabolana toko faraiky amin'ny telopolo andimy fahafolo. Dia raha omentsika lohateny zany ilay toroteny androany dia finoana mitafy atsarana. Ilay atsarana avy amin'izay hoe vehivavy tsara izay ary vehivavy avokoa reo resantsika ho jerentsika miaraka androany. Mazava ho azy fa izy efatra amin'ny rahavavy reto dia resahan'ny Jakoba ary manamarina an'ilay zavatra resahan'ny Jakoba ao amin'ny Jakoba toko faharoa andiny fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny sy ny enina amby roapolo hoe finoana miaraka amin'ny asa. Ny finoana tsy misy asa dia maty. Ny finoana izy efa miavy reto zany dia voamariky ny asany. Ary raha jerentsika ihany koa, jerentsika moa rehefa avy eo dia tena ho hitantsika hoe mialebiaza ny dindo napetraka izy reto. Dia ndao isika entanetana, ndao isika miaraka amin'ny fahavononana hanaka ny ohatra ny finoana izay napetraka izy efatra rahavavy reto na lehilahy zay isika. Ny voalohany amin'izany dia ndao jerentsika ny amin'ny Lioka toko fahavalo andiny voalohany sy ny faharoa. Aiza hoe raha afaka soratana kely ezy dia hoe Marie Magdalena fifikirana hatramin'ny farany. Marie Magdalena fifikirana hatramin'ny farany. Ndao vakitsika ny ten'Andriamanitra. Ary taoriana kelin'izay dia lasa Jesosy ny tetin'ny tanàna sy ny vohitra nitory ny filazantsara ny fanjakana ary ny 12 nanaraka azy mba amin'ny vehivavy sasany izay nositraniny tamin'ny fanahy ratsy sy ny aretina. Dia iza ny voalohany ao? Dia Maria atao hoe Magdalena izay nefa nivoahan'ny demony fito. Arasoratra masina eto fa nivoahana demony anankifito ty vehivavy ty. Zany demony fito zany raha itoerany zany azoko atsaina hoe fiainana tsy misy mamina, fiainana feno famoizam-po, fiainana tsy baikon'ny tenanao manokana fa baikon'ilay demony izay mipetraka ao anatinao. Tsy haintsika na efa nahita olona itoerana devoly zany na hoe possédé. Fa mampalahelo dia tena mampalahelo.
ary sasany ara-mony manalakanjo mihitsy noho izay demoni mipetraka ao anatin'izay miteniteny foana miteny ratsy dia avy amin'izay fiainana izay no nesorony Jesosy ity vehivavy anankiray antsoina hoe Maria Magdalena ity. Ao amin'ny Baiboly moa zany rehefa amin'ny testamenta vaovao dia betsaka Maria ao. Ary rehefa nanomana an'ity dia Maria anankitelo dia hozy izy saika fanefa ny Maria reny Jesosy. Dia zay alolo raha Maria anankiroa ihany ngambany atao fa amin'izay Maria izay fa ohatran'izay Maria rehetrarehetra hita ato tena ohatran'ny mampitolagaga daholo ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Fa ity Maria anankiray ity dia tena hoe avy amin'izay fiainana izay no nesoron'Andriamanitra ho amin'ny fahafahana. Dia tsika tokoa hoe hafahana ambany inona moa isika? Raha ny tena izy isika rehetrarehetra dia voageja avokoa isika, voageja ny fiainana zay feno fahotana, fanafahana isika tahaka ny Maria nafahana rehefa ary Maria rehefa nafahana dia afaka ny mba hanompo an Jesosy. Ianao ihany koa no afahana mba hanompo an Jesosy. Tsy haiko na fantatrao na mitsoe réaliser anao tonga saina ianao ny amin'ny fiainana teo aloha zay niainanao, zay nanasorana anao, ary mahazo an-tsaina tsara ilay toerana zay misy anao amin'izao fotoana izao raha ohatra ka manana an Jesosy ianao. Fa fahitako anazy ho an'ity vehivavy anankiray ity Maria Magdalena dia ozy izy hoe rehefa nafahanao tamin'ny zavatra nangejanao dia atolotro anao ny fiainako. Ary rehefa mamaky tsika eny ao amin'ny 27 amin'io Luka 9 dia ahoana ny resany soratra masina? Nanompo an Jesosy tamin'ny volany, tamin'ny fananana. Anatin'izany Maria Magdalena. Ny Mateo 7:7-15 ka hatramin'ny 9:20 dia mitantara amintsika ihany koa fa nanomboka tamin'ny nanafahana ny Maria Magdalena dia niaraka izay no tsy ao tsy mitantara an'izay no ny Mateo fa nanomboka tamin'ny nafahan Jesosy izy dia niaraka tamin'ny Jesosy teny foana ary nanohana ny asa fanompoan Jesosy fa hatramin'ny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izay voambaro amin'ny Mateo 7:20 io dia teo akaikin'i Jesosy izy tsara amin'ny hazo fijaliana. Ary fantatsika loatra ny voalazan'ny Jaona 10:15 fa izy ilay vehivavy voalohany, izy ilay olona voalohany fa tsy hoe vehivavy voalohany, izy ilay olona voalohany nahita ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty. Zany hoe ny fiainan'i Jesosy ny filazantsara, ilay fahafatesany, ilay fandevenana anazy ary ny fitsanganana dia teo foana i Maria Magdalena. Tahaka ny Maria Magdalena zay afaka tamin'ny geja maro samihafa dia ianao ihany koa tahaka an'izany nafahan'Andriamanitra tamin'ny geja samihafa. Teto nisy fijoroana vavolombelona karazany anankiefatra tamin'ny ambany. Ny amin'izany hoe fiasan'Andriamanitra manafaka olona karaha tamina karazana fangejana anankiefatra samihafa ihany koa. Ary miara mitohy mitombo miaina ho amin'izay fahafahana nanafahan Jesosy Kristy atsika izay isika. Misy aramoniny sy fasany amintsika mety misy amin'izany tamin'ny fiainany taloha tena hoe voageja ny demoni tahaka ny Maria Magdalena mihitsy fanafahan'Andriamanitra. Fa izao aoka isika tahaka ny Maria Magdalena fahavolombelon'ny famonjena feno. Amen. Ny fanamarinana anazy ary mbola nitohy tamin'ny fanamasinana anazy dia tena hoe hita fa izay tena hoe fahavolombelon'ny fanasitranana ny fanahy, fiasan'Andriamanitra manasitrana ny fanahin'ny olona ary fiasan'Andriamanitra manasitrana ny fiainana ara-batan'ny olona mihitsy i Maria Magdalena. Misy fiantraikany amin'ny fomba fiainantsika rehefa hoe fahavolombelon'ny famonjena feno isika. Amen. Lay famondranatsika avy amin'ny maizina logika be mihitsy hoe eritrereto ianao miditra anatin'ny maizina tunnel maizina be anankiray dia mazava ho azy miezaka mihiratra be ny masonao
fa mety tsy tena mahita nininy ianao indrindra fa tsy manana jiro ianao anatin'le izy fa voatafa avoaka niny tunnel iny ianao a dia manino jambena mihitsy ary zany hoe misy zavatra anankiroa samy hafa ny miainana n'lay anaty tunnel sy ilay mivoaka n'lay tunnel dia ohatra ihany koa isika tanatin'ilay maizina mangitsokitsoka nanafahanantsika dia ao amin'ny mazava tena mamirapiratra dia misy zavatra tokony hiova ihany koa hatramin'ny antsipiriany eo amin'ny fiainantsika miala ohatra ny lainga sy ny fitaka amen minoko fa raha ohatra ka zany ny zavatra niainan'ny Maria Magdalena teo aloha dia niala tanteraka tamin'izany izy niala ihany koa ny fosafosa sy ninona sy ny fanaratsiana ny hafa mialatsiny ako aminareo vehivavy efa tsy isika tsondraina izy am'izao fa tena io anisan'ny zavatra tena mamatotra anareo io fosafosa io tsy fantatro hoe ianao hoe tsy mahalala an'izay ahoana ny finomboana izy ka tsy efa heninao ka tsy efa henindriky le ohatra zao rehefa maheno an'izay ianao ranabavy misy olona miteny ianao hoe ka tsy efa heninao mahamosiry tonga dia mialana tsy maninana hoe tsy mahalala amin'ny hoe fananina le rahavavy teo inona miala tampoka fa mahatonga dia miala metsika fa tena zany fa io resaka fosafosa sy resaka fanaratsiana olona io na ato am-piangonana raha misy zany ary fantako tsara mihitsy hoe misy zany io ozy izy ny soratra masina hoe mitovy amin'ny famisaviana mpamosavy ianao zany raha ohatra ka olona mpiaina n'izany zavatra zany hako vavolombelony famonjena feno ianao amen hako vavolombelony famonjena feno ianao faharoa mifikira aminy hatramin'ny farany amen ao anao izy la hiratsika iarady naizanaiza lena na mitsinkinatoma hatokiana fa io tena niainan'ny Maria Magdalena zay ny tantarako atsika hoe nanomboka tamin'izy nafahana ka hatramin'ny fitsanganan Jesosy zavatra be dehibe ny ambony sy ambany niaina tao anatin'izany fa namikitra an Jesosy foana izy niaraka tamin'i Jesosy foana izy ho betsaka ny zavatra mety hanozongozona anao amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra eo ny zavatra mahafaly eo ny zavatra mety mampitomany eo ny zavatra makaleo mahasositra fa mifikiratra tahaka ny Maria Magdalena mifikitra tamin'i Jesosy amen satria fantatrao loatra ny asarobidiny ny famonjena natao taminao dia manakeke azy hatrany ataovy mbola vavaka ao foana hoe Andriamanitra mihoatra ny tamin'maly ataovy manakaiky anao androany mihoatra ny androany rapitso manatena ako anakaiky bebe kokoa anao dia miaraha mandeha aminy mijoroa amina misy fotoana sarotra lalalovanao miaraka ao aminy ao anatin'ny fanjakana eo anivon'ny fiangonana mijoroa ihany keo tahaka ny Maria Magdalena miaraka amin'ny fandresena sy avelan'ny tranga eo anivon'ny fiangonana hoe nandresy Jesosy nandresy ny fahafatesana dia izy vavolombelona voalohany hoe vela ny mpanavotra vela ilay tompoko dia isika ihany keo ndao hiarako amin'izany hoe toetranotsika eo amin'ny vehivavy anankiray faharoa izy amin'ny anaran'ilay vehivavy faharoa indray mbola Maria any fa Maria avy any Betania Maria avy aiza Maria avy any Betania nongatsika eo amin'ny Jaona toko faharoambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy Jaona faharoambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy Maria avy any Betania fitsahoana sy fahafoizana mihoapapana zay raha ohatra ka jerentsika manokana momba ny Maria avy any Betania fitsahoana sy fahafoizana mihoapapana extravagant dikan'izany ho an'izay tsy mahay teny gasy mazava tsara
Ary efa enemana no sisa tsy tonga ny pasika satria efa manakaiky zany ny azo fijaliana eo teo. Jesosy dia tonga tao Betania izay nitoerany Lazarosy ilay natsangany tamin'ny maty, dia nanao fanasana ho an'i Jesosy tao izy ary Marta no nanompo, fa Lazarosy no anankiray tamin'izay niara-nipetraka nihinana taminy. Ary Maria, ndao miara-miteny daholo tsika, ary Maria rehefa nakamenaka manitra nisy narda sady tsara misarobidy lanja ny iray livatra, dia nanositra ny tongotry Jesosy sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany ary feno ny antitry ny menaka ny trano. Ary hoe Jodasy Iskariota. Misy lehilahy akiko hoe tsy milamina fa tsy le vehivavy fosafosa teo fa resaka kajikajina iny ngaray, fa tsy kajikajy fotsiny fa ny fony mihitsy ny maloto. Anankiray tamin'ny mpianana lay efa madika azy, nahoany menaka io tsy amity tena tevonjato ka nomena ny malahelo. Nga ny malahelo ny tena nisaininy tamin'io. Rasoera fa tsy ny malahelo ny tao anatin'ny fony tamin'io, fa mody miteny fotsiny izy. Fa izao Maria avy ao Betania anabaviny izy Lazarosy, rahavaviny izy rahavaviny Marta, menaka manitra nisy narda tsara no sarobidy lanja ny iray livatra. Livre anankiray zany tsy haiko hoe ny équivalent io no mijereko tao amin'ny fikarohana nataoko. Fa izao io ihany le menaka, fa vao tamin'ny fakimaly zany zao nivadiko nanamboatra volo nakany amin'ny coiffure. Karakaraina io volo io, atao zay andanina vola ividianana shampoing dia masika dia après shampoing lokoina izy hoe efa te handoko mafy mihitsy. Ao anay ilay fotoana ihany. Fa tena zay karakaraina faly ny volondohan'ilay fikarakara, lay mariky ny asina vehivavy iny mihitsy no nanafaniny tongotry Jesosy. Fantatsika ve fa rehefa tonga amina toerana amina trano anankiray ny olona izay mpamafa ny tongotr'olona, ny andevo izay mpamafa ny tongotr'olona no andevo farany ambany indrindra, satria iny tongotra iny maloto iny ary tamin'izany fotoana zany tsy hoe misy fiara dia mandeha alina na Jesosy mandeha soavaly foana na apondra foana, fa manitsaka tainombo Jesosy, manitsaka an'izay zavatra maloto eny rehetrarehetra eny izy. Dia nefa ny volony Maria avy ao Betania no namafana namaoan'ny tongotry Jesosy. Zany hoe tena lay prosikoneona lay hoe fitsahoana mandoalika manoloana n'ilay lehibe indrindra ary ny zavatra nanandanja taminy indrindra amin'ny asany maha-olona azy no nomeny. Fa tsy zay ihany, fanatolony amin'ny kio ny fananana izay ambony indrindra dia menaka manitra. Zany hoe nivonitra tao amin'ny trano tamin'ny omaly zao vonitra tato amin'ny trano tato zahay rehefa le andehanao répétition dia ngamba tsy voadio tsara lay fanaovana pasifon, zay ihany nanao anazy moa zany dia afaka anao miteny aho. Fa tsy fofona manitra aloha ny eny voniditra. Fa raha niditra tao amin'ny efitrano misy an'ny Maria sy Marta ry Jesosy sy Lazarosy isika dia voniditra dia tonga dia fofona manitra. Dia inona mety lay menaka naositra any Jesosy. Samy akaiky an'izy telo reto Jesosy Kristy, fa i Maria misoratana manokana ny momba azy, misoratana manokana ny momba azy. Ary raha jerena amin'ny fikarohana ho an'ireo mpikaroka ny Baiboly dia raha jerena io ilay hoe lanja ny iray livatra amin'ny menaka manitra misy narda io amin'ny vidiny amin'izao dia 20 tapitrisa ariary
tsy FMG 600 millions de francs. Roapolo amin'ny zato tapitra izy no natosany teo amin'i Jesosy. Ny anahy mbola tena mampitolagaganako eo ilay vidin'ilay izy, fa eo ilay volontoany na mahony an'i Jesosy. Minaoko fa hibetsaka ianao amin'ny fiarahanao mandeha amin'i Jesosy. Minaoko fa hibetsaka amin'io hisy irika fanararoatra. Inona zany teneniko zany? Opportunité ndika zany amin'ny teny frantsay raha tsy azosika ny teny malagasy. Tena mino ako fa betsaka ny irika fanararoatra ahafahanao manompo ny tanjon'Andriamanitra. Ahafahanao manompo an Jesosy Kristy tahaka ny nataony izy Maria Viezy, Maria avy amin'ny Betania. Mety ho raisiny olona adalàna teto i Jodasy no miteny hoe maninona ny lanina amin'ny tsisy fotony ohatry zao nefa zavatra tokony ahina mandry. Mety ho raisiny olona mihevoka, kevokevoka, zay fitenin'ny olona. Satria rehefa mahita an'izany ny olona, io koa zao tia azo 19 amin'i Jesosy. Fa aza rarahina rahalabavy, aza rarahina rahalahy. Rehefa fantatrao hoe manome voninahitra an'Andriamanitra ako. Tena inona zavatra tenenin'ny olona momba an'izay hetsika ataonao zay, dia aza rarahina. Na efa ataony io fivavahana io tapo mihitsy to. Aizako zavatra sarobidy ohatr'izao hoe dia afaka mamemena fiangonana fotsiny na hoe mety ny sasany motorery mamemena ny pastera fotsiny. Rehefa fantatrao hoe fitsahoanao an'Andriamanitra dia ataovy amin'ny finoana tahaka ny nataony Maria avy ao Betania, ary ataovy ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany. Amen. No antsika hijery iza ny vehivavy hitantsika tena ohatreto aloha? Dia iza? Maria avy amin'ny Betania. Fahatelo indray tsy Maria intsony indray. Izy laza Tabita. Donc antsika hijery ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahasivy andininy fahina amin'ny telopolo. Lava be ilay tantara fa tonga dia ho eo amin'io fotsiny aby. Tabita na Dorcas. Moa zany fikambanam-behivavy foana ny eritreretin'ny olona rehefa maheno hoe Dorcas. Fa anarana le izy. Ary mila raisitsika tsara ny dikan'ilay anarana. Kazela ny dika zany hoe Dorcas zany. Manompo amin'ny asa tsara. Tabita manompo amin'ny asa tsara. Donc efa kitsika ny asan'ny apôstôly toko fahasivy andininy fahina amin'ny telopolo. Ary tamin'ny jopany izy vehivavy mpianatra atao hoe Tabita. Izany hoe raha adika Dorcas. Ary be ny asa soa sy ny fiantrana izay nataony zany vehivavy zany. Alleluia. Zavatra nitranga teto dia maty, fa nitsangana indray i Tabita rehefa nivavahan'i Petera. Zany hoe tahaka ny Lazarosy zany. Tsy hoe maty dia nitsangana velona hatramin'ny manartiny androany, fa maty any izy rehefa tonga ny fotoana hafatesana. Ary natsoina hoe Dorcas izy na hoe gazela, mety noho izay atsara-pony zay. Tsika rehefa mahita gazela dia hoe mahafatifaty. Fa mety hoe tsara tarehy ihany koa izy dia izay no niantsona anazy an'izay ilay hoe Dorcas izay. Fa izao no tena nanamarika ny Tabita. Voalaza fa be asa soa i Tabita.
Ny asa soa nataony Tabita dia niahy andreo sahirana reo mahantra izay nataon'Andriamanitra nanodidina azy. Ary io asa fiantrana, io asa soa, io asa tsara io dia antson'Andriamanitra maneho mivantana azy amin'ireo olona izay asiana soa. Tsy nahitan'Andriamanitra ny olona fa vao mahita an'io karazana olona tahaka ny Tabita, tahaka ny mahita ny fitiavan'Andriamanitra. Hitan'ny olona miariary ny tanan'Andriamanitra misokatra amin'izay fiahiana atao izay. Ary ny fon'Andriamanitra mandray azy rehefa raisina miaraka amin'ny fanomezam-pahasoavana ny malahelo io izany. Mety manana ny fahafahana manokana ny Tabita ary totahaka ny nanana ny fahafahana manao. Antsoina zany hoe mety nanana voly izy ahafahana mikarakara ny hafa rehetrarehetra izay napetrak'Andriamanitra tamin'ny manodidina anazy. Fa ny fiantrana raha lasana bavy dia tsy resaka harena loatra na resaka voly fa resaka fo. Amen. Resaka fo io. Tsy refesina amin'ny vola avoaka fa refesina amin'ny fitiavana tsapan'ny hafa. Tamin'ny maly zao rehefa vita ny fiarahan'ny vehivavy teto dia nisy ranabavy anankiray. Dia tsy ranabavy aloha izany zao fa misy vehivavy anankiray tena akaiky ny tranondry pasteur Tsitosiary teny. Dia mitsikasina hitanao amin'ny endriny olona hoe olona tsy normaly zao raha ohatra hoe zao endrika olona zao mitsikasina ery amin'ny tany eo. Fa nandeha mivoaka dia niaraka tamika ihany koa izay olona rehetrarehetra tao anatin'ny fiara dia nanatona anazy dia nivavaka ho azy. Dia vao nitenenina fotsiny hoe tia anao Jesosy dia migogogo mitomany izy. Ary tsy vitan'izay ihany, izay no tsy maintsy nandeha satria nisy fotoana hafa ny vonjena. Fa ozy izay ako tamin'ny ary hoe io mba raiso an-tanana, resaka tamin'ny rafozaka ihany koa mba raiso an-tanana izy. Dia kaikay karakara izy ireo tao an-trano. Dia raha tena izy tokony hiaraka tamintsika teto izy androany fa ny antony manokana dia tsy tafiaraka tamintsika aloha izy androany. Fa hoe maneho an'izay tsy nisy hoe vola be na voaka atao na ino fa misy an'izay fohanitra sy fonena ny hafa zay dia tsapan'ny olona foana zay tsy refesina amin'ny vola fa refesina amin'ny habean'ny fitiavana sy habean'ny fo. Ka tsy misy manana excuse isika eto na zay manan-katao indrindra eto anivontsika na zay tsy manan-katao indrindra eto anivontsika dia afaka ny manana an'izany fo manompo amin'ny asa tsara dia ny fiahiana ny mahantra, fiahiana ny olona tena hoe zay. Io koa ny hoe mahantra tsy voatery hoe mahantra ara-bola fa mety mahantra ara-panahy ihany koa, mety maranitra ara-pietsepo tahaka amin'ilay tamin'ny maro zao tena hoe tsy mahantra mihitsy izy raha amin'ny resaka ara-bola fa amin'ny resaka ara-pietsepo dia tena mahantra izy. Dia mila mivelatra ho amin'izay fisainantsika hoe tsy hoe ilay mahantra lay ano anatin'ny eritreritrintsika fotsiny fa lay mahantra amin'ny sehatra amin'ny lafin'ny mpiainana maro samihafa. Zay no tokony ho jerentsika. Tsy manana excuse isika fa tokony hanahaka ny Tabita. Amen. Ndao samy hanahaka ny Tabita avokoa isika rehetrarehetra ho voninahitra Andriamanitra. Tsapan'ny manodidina antsika foana ilay fotsika ao anatin'ilay izy. Ndao amarana anazy sika eo amin'ny asan'ny apôstôly any toko 7:20. Dia tia anankiray ty anisan'ny tena tiako dia tena tiako mihitsy ty ranabavy anankiray ty ary za moa rehefa ho any an-danitra rehefa tonga ny fotoana dia tena anisan'ny ranabavy tadiaviko izy ty. Resaka aminazy tsy izany fa i Priscilla mampiorina ny hafa. Donc tongotsika hatrany amin'ny Marie Magdalena
fifikirana hatramin'ny farana. Maria avy any Betania, fitsahoana sy fafiozana ny eo papana. Tabita manompo amin'ny asa tsara, ary farany Priscilla mampiorina ny hafa. Ilay fampiorenana amin'ny hafa fa tsy inona loatra ny tiako iresahana amin'ny tirana-bavy ity. Sady tsy misy tsisy vatsony any an-danitra, tsisy so ohatrany tena mandeha lavitra loatra za fisainanareo zany raha lasana bavy. Asan'ny apôstôly toko fahavalo ambin'ny folo andin'ny faha 720 ka hatramin'ny 920. Ary tonga tany Efesosy ny jiosy anankiray atao hoe Apôlôsy, izay teraka tany Aleksandria. Lehilahy nahay nandahanteny sady nahery tamin'ny soratra masina, mitovitovy amin'ny Paoly ihany koa. Fa Paoly mody mandrenitrena hoe za tsy dia tena mahay mandahanteny loatra ozy izy. Izany lehilahy zany efa nampianarana lalan'ny tompo ary nafanafo izy, dia niteny sy nampianatra maromaro any amin'ny Jesosy. Kanefa ny batisany Jona ihany no fantany. Ary izy niteny tamin'ny fahasahina tao amin'ny sinagoga. Ary rehefa nandray azy Priscilla sy Aquila, dia nandray azy hakao aminy ka nampianatra azy maromarona kokoa ny amin'ny lalan'Andriamanitra. I Apôlôsy olona nahay nandahanteny, nahery tamin'ny soratra masina, nafana fo, niteny sy nampianatra momba an Jesosy. Saingy tsy mbola tena nahalala ny fahamarinana feno momba ny filazantsara, ary ny batisa fantany dia ny batisany Jona ihany. Tsy nalala zany izy hoe misy ny batisa ao amin'ny Jesosy Kristy, misy ihany koa ny batisa ao amin'ny fanahy masina, ary indrindrandrindra ilay filazantsara izay tokony hialalina bebe kokoa hatrany. Dia niaraka tamin'ny vadiny Priscilla nandray any Apôlôsy, nampianatra azy ny fomba n'Andriamanitra, nampianatra azy ny fahalalana tsara. Ary ny zavatra nataony Aquila sy Priscilla, io ngamba anisan'ny ohatrany hoe mpivady somary tsy tena tsy tena tahaka ny mahazatra matetika ny mpivady rehefa atsoina dia lehilahy no mandeha voalohany, zay vao le vehivavy. Fa ninizy mivady reto indray i Priscilla no nandeha aloha. Tsy haiko hoe mety noho izy tsy Paoly no manoratra eto anatin'ny asan'ny apôstôly fa i Luka no manoratra. Fa tsy haiko hoe noho izay ilay hafanany eo amin'Andriamanitra zay ve sa noho ny tsy haiko hoe inona, fa dia ny anarany nandeha voalohany, ary indrindrandrindra ihany koa nanana fo mampiorina ny hafa izy. Betsaka amintsika eto nefa mitombo amin'ny fahalalana tsara ny Kristy, ary adidy raiso eo anatrehan'Andriamanitra na vehivavy azy ianao, ho an'ireo izay mbola malemy ao amin'ny finoana. Mety misy zatovolahy, mety misy lehilahy manokana tsy mampianatra ny fiangonana ianao amin'izay fotoana izay, fa mampianatra an'iny ranabavy na iny anada iny alala bebe kokoa an'Andriamanitra. Dia miteny ako hoe raiso izay opportunité ahafahantsika mampianatra. Taka i Priscilla teto nahaka an'izay opportunité izay niaraka tamin'ny vadiny, nampianatra an'ireo izay mbola marefo ao amin'ny finoana tahaka ny Apôlôsy. Dia nampiorina anazy bebe kokoa. Ary tsy Apôlôsy ihany nanaovany an'izany, fa i Paoly ihany koa dia nanaovany i Aquila, i Priscilla sy Aquila an'izany asa fampiorenana izany. Izy mivady reto dia mpiara-miasa akaiky any Paoly. Tsy mpiara-miasa tamin'ny fanompoana ihany fa hatramin'ny fanaovana tanty azy. Namono tanty amin'ny teny gasy? Lay. Fanaovana lay. Ary izy mivady reto dia tena nanohana ny Paoly ara-bola, nanohana ny Paoly ara-panahy, nanohana ny Paoly tamin'ny lafiny izay azo nanompony rehetrarehetra. Ary tsy Paoly ihany. Fa ny zavatra tena mahafinaritra ihany koa ara dia nitokantrano izy mivady, lasa karazana bazy ohatry hoe hiparihan'ny filazantsara. Mahafinaritra ilay zany raha lasa nabavy hoe nitokantranonao lasa tena bazy,
lasa ohatra hoe hivitoerana ahafahana mitandro fiangonana maneran-tany. Zany ny zavatra nitranga tamin'ny Akwila sy Prisila zay mandalo amin'izy mivady tiam-pioreny ny finoana. Tsy Prisila ihany fa Prisisiko miaraka aminazy eo ihany koa eo akaikikaiky eo ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:20 i Lydia zay nanoana ihany koa miasa fanompona sy nampandroso ny fiangonan'Andriamanitra. I Prisila na i Lydia dia samy mitombo tamin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra. Faharoan'izay niorina tsara mba ahafahany mampiorina ny afo isambatan'olona tsirairay. Dia hoy amintsika tsirairay avy ihany koa ho antsika indrindra zay efa mitombo amin'izany fahalalana tsara zany tena vao maika za tena anisan'ny fifaliako manokana mihitsy, tsy hoe miambo ahako fa anisan'ny fifaliako manokana ny fahalinan'ny miora amina resaka teolojia ohatra, ary ohatrany hoe mifandranitra ho amin'ny zavatra lalina kokoa ao anatin'izay izay mivady. Ratsoroko aminareo raha ny anisan'ny nanampy anahako mino ny tulipe lay teny tsy teny mafa ino le ino moa le anankiray amin'ny le amin'ny tulipe le nanampiny mura anahako total tsy tadidiko izay fa ny zahako taloha 4 pointers calviniste ozy izy ny teny anglisy anakefatra amin'ireo tulipe reo ihany ny tena hoe naresy lahatra anahako. Fa nisy fotoana zay niaraka ny resaka dia eo dia mifandiniky eo dia mifanakalo hevitra eo. Dia ozy izy hoe marina tokotra n'izany resandre zany. Dia ozy izy ho antsika vehivavy rehetrarehetra mitomboa amin'izany fahalalana tsara zany, ahafahantsika ho fitahiana ho an'ny vadintsika ihany koa. Amen. Verina antsika indray ako satria tsara ilay izy. Fa izay aza mijanona fotsiny amin'izao hoe zahako aleo ny vadiko no ahay be an'izany resaka momba an'Andriamanitra sy resaka teolojia zany. Fa ozy izy ahako hoe misy raha nabavy teto an'hevitsika na-apresianay mihitsy, ndana mianatra, ndana manao antikoro anankiray ity satria mahasoa anao io. Isoran'Andriamanitra tena nahasoa anazy tokotra izy. Fa izay mitombo amin'ny fahaliana indrindra moa fa itsika lehilahy ve sa ahoana raha irana rehetra vao maika tsika tena vao maika hitombo bebe kokoa amin'izay hoe fahalalana tsara amin'ny Kristy izay andray an'izany hoe fitomboana ara-panazany ho fanamby tsara sy mendrika ho raisitsika izany. Ka ozy izy ako amintsika rehetrarehetra mitomboa amin'ny fahalalana tsara tahaka an'izy mirahavavy reto, miorena tsara tahaka an'izy mirahavavy reto mba ahafahantsika mampiorina ny hafa ihany koa. Ianao hiaraka hitsangana isika dia manasa ny mpitendry ihany koa hitsangana ity ambona mino fa nanampy atsika ny resantsika nisy efatra amin'ny rahavavy ireo 5 raha ataontsika ao anatiny ihany koa Lydia. Raha testamenta vaovao no ataontsika indray mijery dia tena hoe manova tanteraka ny fomba fijery mihiba momba ny vehivavy tamin'izany fotoana izany. Ary raha ny Baiboly no arahana dia foana reny hetsika féminisme, foana hatramin'ny valomaritra. Satria maninona? Ny Baiboly no tena manome ny asina ny maha-vehivavy ny vehivavy. Tsy mila takina akory ny zany zo ny vehivavy zany, zany asa ny vehivavy zany. Rehefa ny Baiboly no jerena sy ampiarina. Ny Baiboly no mametraka ny vehivavy eo amin'ny toerana tsara kokoa noho ny kolotsaina nisy hatramin'izay.
Ary miasa fanompony Jesosy dia ohatra lehibe momba an'izany. Notohana amin'ny vehivavy izy ohatra, miasa fanompony. Nisy an'ireo vehivavy voatonona anarana amin'ny Luka 9:9, nisy an'iza daholo? Nisy an'i Marie Magdalene, nisy an'i Joanna, nisy an'i Suzanne, sy ny maro hafa ihany koa, izay nanompo an'i Jesosy tamin'ny volany, tamin'ny arenany. Ary safidin'Andriamanitra izay amin'ny volonté tsy haitsika takarina hoe vehivavy no nataony nisehoany Jesosy voalohany indrindra tamin'izy nitsangana tamin'ny maty. Misy hevitra ara panasy ara manova ny tontolony zao tontolo zao tamin'izany fotoana izany. Izany hoe Jesosy miseho tamina vehivavy taloha tsy hinona teny zany. Fa nefa izay mihitsy nataony Jesosy hoe miseho tamin'ny vehivavy izy. Ary tao amin'ny fiangonana voalohany dia maro ireo vehivavy izay nampiasan'Andriamanitra ho fampiorenana ny fiangonana amin'ny ankabehany ary ho fanohanana ny mpanompon'Andriamanitra samy hafa ihany koa. Toantsika eritreritra n'izy efatra amin'ny rahavavy ireo dia ndao amin'ny tany an'Andriamanitra hoe Andriamanitra na hiteny ao latrehan'Andriamanitra mihitsy hoe tiako hitombo amin'ny fampiorenana ny hafa, na tiako hitombo amin'izany hoe manao asa tsara, manompo amin'ny asa tsara izany ahako tahaka ny Tabita, na hoe te ho isan'ny vehivavy tahaka ny Maria tao Betania izay tena mitsaoka anao sy mahafoy eo anao amin'ny fomba miompampana, na ihany koa hoe te hifikitra hatramin'ny farany aminao tahaka ny Maria Magdalene ako. Nanatrika ny ledisy tsara omaly, ary isan'ny fotoana tena nahery vaika ao anako tanatin'ity taona ity ny fotoana taminaly, satria nahery ny asan'Andriamanitra amin'ireo vehivavy sasatsasany teo anivontsika. Te-hampahery antsika natongavako teto dia hoe hanompo hitondra ny vadiko hanatitra anazy ary hitendry ihany koa hanompo izay azoko amin'ny hanompoana anasan'ny fiangonana. Fa niala teto mahaly arivo tena hoe mitahian'Andriamanitra. Mety hoe mivoana kely amin'ny zavatra niresahako teo fa hoe tsy fantatritsika mihitsy izay teny mety hasitrana ny fanahintsika ary tena hoe aza mafoy fiara-miango raha indraindray raha mety tsisy hidiranao mihitsy ilay izy fa tongava fotsiny. Tahaka an'izako tamin'ny maly tena natsapa ny tahian'Andriamanitra. Fa ny tiako tenena ao anatin'izao dia hoe mbola miasa ary mbola mampiasa anareo vehivavy Andriamanitra. Dia engany ianareo handray an'izany fampiasan'Andriamanitra izany tena hoe ho tombotsoa. Engany ianareo tena hangataka eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa Andriamanitra ao. Misy an'ireo ohatra anankiefatra ireo te hitomboko manokana ty anankiray ty hampio azy Jesosy. Mbola mampiasa vehivavy maro izy ho voninahitry ny anarana, ho fampiorenana an'ireo hafa ary ho tombona ny fanjakana. Dia ndao hiadoptena ho antsika lehilahy azy, hiadoptena haka an'ireo fo na ireo fanamby anankiefatra ireo ihany koa isika tokony hitomboantsika amin'ny fiarahantsika mandeha amin'Andriamanitra.